karakory angasomary raisinareo mpanjakana zany mianoloana anay Vilava aritsy université aritsy Kakala. Tsy nanaiky ny fandrobana niatra tamin'izy ireo ny maraina teo ireo mpivarotra avy amin'ny Vilava ka niarany rotra tamikery hitady ireo entana very eny amin'ny campus Ambondrona. Manoloan'izay tsy nitaza-potsiny ireo manam-pahefana sy ny mpitandron'ny filamenana avy eto toerana fa niezaka nampitony sy nanaka anazy ireo mba tsy hisy ny fioaram-pefy. Nanano sarotra ny fandaminana teto satria dia mpindram-bola avy amin'ny microfinance ny ankamaroan'ireto mpivarotra ireto ary manenjika ny fanefana izany isam-bolana nefa dia izao ny zava-manjo. Namafisin'izy ireo ihany koa fa tsy mbola niditra tamin'ny oraharahan'ny université io zareo hatramin'izay nisy ny olana izay nefa ankehitriny dia mizaka ny tsy erany ainy. Mampitrotra anay zany izay mpivarotra amin'ny Vilava sy ny amin'ny mpivarotra fisindanana dia voalohany indrindra zavatra nataony mpianatra ny université. Ina moa zavatra nataony mpianatra ny université tsara fantatritsika vahoaka eto Mahajanga fa ny mpivarotra tompokoa tsy manelingelina mpianatra ny université fa ny mpianatra ny université manelingelina mpivarotra. Ina moa zavatra niseho io maraina io vao maraina vao amenatra entana lasa ny telefona potika ny ordi lasa ny accessoire rehetrarehetra hatramin'ny versement sasany zay ho versena any microfinance microcrédit sy mapita sy ny otiva lasa ny zareo daholo. Manahoana fipetraka ny fanjakana manoloana zay toejavatra misy. Mbola misavorivory be ihany hatreto ny toe-draharaha satria nananaiky ny emotra tsy ankeny amin'ny campus nefa ireto mpivarotra ireto dia nanizingizina kosa fa tsy maintsy hanao izay fomba ahitana ireo entana very.